Amen. Miarabantsika rehetra ry havana, tafahoana indray amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vidéo, ifampahery, ifampizara ny tenin'Andriamanitra ary ifampivavaka mandrakarivotsika handroso ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra ray hitan'ny voninahitr'Andriamanitra izay hitan'i Jesosy Kristy zany eo amin'ny toerana fiandrianany. Hivavaka tsika miatrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao, satria tafahoana aminao indray Tompo. Ianao no mikarakara, ianao no mandamina, ianao no mampirindra ny zavatra rehetra, manome aina, manome fahasalamana, manome tanjaka ho anay tsirairay avy, na izay mihaino indrindra ny tenako izay hanambara sy laza ny sitraponao Jesosy, dia mangataka ny ranao soa anadio sahady amindra fo mandrakariva, diovy amin'ny fahotana sy amin'ny tsy fantanterahana rehetra Jesosy, ary indrindra mangataka ny fainao masina hiteny ampiteny Jesosy, aoka tsisy ambaraka afa tsy ny sitraponao, ary aoka tsisy hoen'ny olona koa afa tsy ny feonao irery ihany, dia mitenena araka ny fombanao fa voninkaino izay Jesosy, aminaranao no nanaovany zavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ary mamerina ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray, avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ka dia ifampizara ny tenin'Andriamanitra isika androany. Ny lohateny izay ho raisintsika dia hoe ny tahotra an'Andriamanitra. Ny tahotra an'Andriamanitra, na mety ho tenena koa hoe efa tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny amin'izao fotoana izao, tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny. Izay angambany no raisintsika azahoantsika azy kokoa hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona ankehitriny. Raha resahana fotsiny moa izany hoe tahotra an'Andriamanitra dia mety mihainotsika hoe misy fanazavana indray izany, mety hoe fampianarana. Izay moa izany no andraisan'ny olona azy foana rehefa mizara tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mampiteny, ary tenin'Andriamanitra, teny masina no azaraintsika, ka izay ny tenin'ny Tompo. Tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona. Hovakintsika ny tenin'Andriamanitra, ametrahantsika izany ao amin'ny Genesis 7 aloha. 7 ny andinin'ny 9 ka hatramin'ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandre ny Tompo Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha izy ireo, rehefa harivariva ny andro, dia niafina ny tavan'ny Tompo Andriamanitra tao anaty hazo, tao amin'ny Sara lehilahy sy ny vadiny. Ary ny Tompo Andriamanitra niantso any rahalehilahy ka niteny taminy hoe, aiza moa ianao? Dia io rahalehilahy, nandre ny feonao tao amin'ny saho dia natahotra satria mitanjaka, dia niery aho. Hoy ny Tompo Andriamanitra, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao, fa angaha ninananao ny hazo izay nandrarako anao tsy hohanina. Izay apetratsika eo izany aloha ny famakiana teny io. Hitantsika amin'izany eto fa raha fehezina izany io teny io dia i Adama sy Eva moa izany. Adama hoe nividian'Andriamanitra, olona voalohany nividian'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra, dia nanana fahazarana miaraka amin'Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra tao amin'ny sahedena tao izy efa miresaka amin'ny Andriamanitra, dia miresaka tsotra, miresaka amin'ny mpitiavana. Tandremo azo hinananao le hazo etsy hananiny etsy fa tsy mety io, tsy tsara aminao io. Dia mifampiresaka amin'Andriamanitra eo foana izy zany, dia izay lasa mizatra. Izay le hoe lasa tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona araka ilay teny teo. Rehefa mizatra mahita an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra ny olona, makany am-piangonana, miaraka amin'ny ao anatin'ny fanompoana, izay dia ao anatin'ny asa-panompoana, chorale, ny diakona, ny ray aman-dreny, asa isan-karazany izay nantsoin'Andriamanitra anay, dia zatra miaraka amin'Andriamanitra. Na dia efa miteny Andriamanitra moa izany miteny, mahay ny tenin'Andriamanitra tsika, mitory-teny amin'ny fampianarana, fa lasa zatra ny olona. Dia rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra dia lasa tsisy tahotra.
aza tsy natahotra intsony. Inona rehefa natahotra aty izy vao lasa natahotra satria rehefa nanota zay moa zany ny endrika anankiray tsisy le hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra. Rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona, inona mahatonga ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra noho ny ota. Vakitsika kely eo ambony kely ny toko fahatelo eo andiny fahaenina amin'arany Jesosy. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinanana ny hazo sady mahafinaritra ny maso no hazo mahatsiritra toa mampahendry dia nanontaza ny voany ka nihinanany. Zay zany ilay fahotana, ilay tsy mihaino an'Andriamanitra. Eto koa misy anankiray koa Adama zany no tena miresaka matetika amin'Andriamanitra araka ny fitantarana ato amin'ny Baiboly. Fa Eva izay miaraka amin'ny eo akaiky eo ihany, mety tsy mihaino izy sa mihaino, fa izay tsika raha miaraka amin'ny olona, variana miaraka amin'ny olona tsy dia zatra loatra mifanena amin'Andriamanitra na tsy maheno ny tenin'Andriamanitra, dia zavatra hafa no ho azontsika raha tsy mitandrina. Zavatra hafa tahaka ny moa zany lasa tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony satria Eva teto mety tsy nahazo mivantana an'ilay tenin'Andriamanitra izy tandremo ianao tsy mihinana an'ilay hazo itsy fa nomena rana no nanoro anazy hoe tsy lainga an'Andriamanitra zany, fa raha vao mihinana an'io ianao dia lasa miratra ny masonareo, lasa ahita zavatra hafa nareo. Dia nijery izy, dia inona ny hitany? Ary hitan-dra vehivavy, io moa zany dia fakapana voalohany amintsika olombelona ny maso. Efa nisy fampianarana teto ny amin'ny hoe ny zavatra hita, zay ny tena tian'ny olona rehefa manaraka an'Andriamanitra izy na amin'ny fiainana. Zavatra hita zany dia mora ny manaraka azy. Zay mahatonga ny olona manao sary vato, manao sary, everinao hoe misy manao sary eto, misy ary hoe Andriamanitra miteny aza manao sarin-javatra na sary hoe mety etỳ an-tany na any an-danitra hoe anehoana ampitahana azy, fa ny olona dia misy manao sary hoe Andriamanitra anie ka lehilahy fotsy be volombava, fotsy volo, antitra be ohatran'izao, fa tsisy an'izay mihitsy. Andriamanitra dia tsisy endrika azonao ampitahina aminy, ary indrindra ny sary vato moa zany. Fa ny olona dia tia mijery hoe andaso asiana vato sary eto dia io tena hitako io tena Andriamanitra. Ary hitantsika zany tamin'ny Mosesy rehefa andeha haka ny didy folo tany amin'ny tendrombohitra Sinay, dia vao lasa izy dia menomenona ny olona ilay inona no tsy fantatraina hiverina na tsy hiverina i Mosesy iny. Vao tsy hitan'ny olona Mosesy dia fa tsy ny olona intsony ny finoany, mety tsy hiverina intsony iny, fa anamboary zavatra hitan'ny masonay zay mantsy any Arona. Dia zay no tian'ny olona, ilay zavatra hita maso sy zavatra inona ny teneniny eto indray izy. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo. Zavatra tsara ho fihinana, zavatra tareniny izay mahatonga ny hoe amin'izao fotoan'izao moa zany be da be mihitsy ny atao hoe amin'ny fandaharana amin'ny teny frantsay émission, mampiseho hoe manao sakafo faran'izay tsara, manao faninanana, manao gâteau, manao mofo mba ho hita endrika. Ary ny alohan'ny anandramana azy dia ny endrika ivelany aloha no atao tsara. Ary zany hoe lafo dia lafo ireny any amin'ny toerana manokana amin'izany, fa izay ilay izy, alohan'ny hinananao azy dia mahita zavatra tsara aloha ianao, ilay endrika ivelany, dia vao iny hitanao fa tsara, mety tsy tsara akory ny tsiron'ilay sakafo, fa mahita ny endrika ivelany ianao dia ohatry ianao hoe tsara ho fihinana. Tahaka izany no nahazo an'i Eva sy Adama teto, hoe Eva indrindra fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso. Zany zavatra rehetra zany no sarihan'ny Satana amintsika ankehitriny. Arak'ilay teny teo hoe tsisy tahotra an'Andriamanitra intsony ny olona fa voasarika amin'ny endrika ivelany. Ary ny endrika ivelany amin'izao fotoan'izao indrindra dia ny sary. Eto moa zany dia ohatran'ny hoe zavatra tazana, mbola tazana fotsiny izy, fa ny sary izay ampiasain'ny Satana mihitsy. Ny sary inona moa zany dia ny amin'ny teny frantsay hoe image. Hitantsika ampiasaina zany amin'ny vidéo na amintsika izao ary teknôlôjia amen'ny nampiasain'ny tompo izao fa na izao ary dia raha manao
vidéo na tsy sary ka tsy asiany zavatra ininy eo tsy mahasarika ny olona fa tsy maintsy asiana sary kely eo mba ho sarian'ny olona dia sy fiteny kely n'Andriamanitra fa raha miteny fotsiny eo ianao tsy sininna tsy hasarika ny olona izy ka tahaka izany koa fakapanahy be io amin'izao fotoana izao fantatsika tsara ny sary ary ao no mampianjera ny olona maro tsy mamenatra ny teny an'izany ary averina foana ny pornografia io dia sary io asehoan'ny olona ianjerahan'ny olona ny lamaody isan-karazany ny endrika fitafy ny endrika fihetsika ny lamaody endrika ivelany ny ao anaty araka ilay teny teo ny sakafo eo dia tena mahasarika ny olona mihitsy fa efa tenenina sady zany mbola fehezina ary amin'ny farany arivo zany fa araka ny tenin'ny tompo tsika dia tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana zavatra mbola tsy hita no ampanantenan'ny tompo antsika fa raha zavatra efa hita dia tsy miorina ny finoantsika zay zany atao hoe finosana kely alohan'ny anoizantsika n'ilay teny teo fa arina ilay izy mahafinaritra maso izy dia mbola nitezana hazo matsiriritra toa hampahendry eo zany no tena hoe fakapanahy be mihitsy ataon'ny satana amin'ny olona fa misy zavatra asehony hitan'ny maso dia mampitsiriritra ary heverina fa mety ahazo fahendrena azahoana fahalalana zany mila mitandrina tsika vakitsika sady ny eo amin'ny joba toko fahavalo amby andininy fahavalo amby roapolo milaza an'izany momba an'izany hoe fahalalana aiza moa no tena misy ny fahalalana tsy vakitsika manontolo izy fa azonao vakiana ny eo aloha hoe avaiza moa zany io fahalalana io avaiza ny fahendrena andininy faharoambinifolo vakiko kely fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa aiza kosa no ahitana ny fahendrena ary aiza no fitoeran'ny fahalalana any amin'ny joba fahavalo amby roapolo ny vakitsika zany andininy faharoambinifolo dia ny amaliny azy amin'ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ihany dia hoy izy tamin'ny olombelona indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana zay no tena fahendrena zany raha hitadin'ny fahendrentsika hitadin'ny fahalalana dia matahotra an'Andriamanitra ary miala amin'ny ratsy ny olona dia mivariana amin'ny fahotana ary zay no mahatonga ny olona matahotra an'Andriamanitra araka ny nasehony tamin'ny Adama sy Eva teto noho ny nanota izy noho ny ninana ilay voankazo dia tsapan'izy hoe nanota dia natahotra an'Andriamanitra ny olona ary tsy mety mihaona amin'Andriamanitra noho ny ota zany hoe noho ny satana zany noho ny fahotana izay arahan'ny olona dia tsy mety mihena izy aza miresaka amin'izany Andriamanitra zany aminay fa manelingelina amin'ny fiainanay zany satria noho ny otan'ny olona izay ho voateny ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manakana ny olona tsy heno na mitsoaka ny tenin'Andriamanitra miala ny tenin'Andriamanitra satria aozy izy mila matahotra an'Andriamanitra zany hoe dikan'izay zany tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona rehefa manota ary zany dia hitantsika amin'izao fiainana ankehitriny izao ambara amin'ny tenin'Andriamanitra maro teto zany afaka mihaino amin'ny fanampianarana sy ny fanazavana amin'ny finoana vavolombelona amin'ity ho avy Jesosy ity ianao fa voateny matetika eto zany ary lazaina fa ny fahotan'ny olona ny fomba fiainana ivelany ao anaty amin'ny fanao ratsy fijangajangana ny falainga ny fanompontsampy ny fitaka isan-karazany zany no mahatonga ny olona hitsoaka an'Andriamanitra ary ny dikan'izay rehefa mandeha mankany izy ny dikan'izay tsy misy tahotra an'Andriamanitra intsony izy tsisy manelingelina azy ka manao izay tiany izy manao izay daniny kibony araka ny fiteny mihitsy fa inona no tenin'Andriamanitra eto hoe dia hoy izy raha misy manontany aiza misy ny fahendrena aiza misy ny fahalalana satria ny olona mitady fahendrena miandry mitady fahalalana araka ny teny teo araka ny hita maso ny siansa zany dia zavatra hita maso no atao ho porofona zany no tian'ny olona rehefa manaporofo araka ny zavatra hita maso dia hita tena zava-dehibe ity zavatra mahagaga ity zavatra tena mahafeny fahalalana fa ny tenin'Andriamanitra eto dia aiza hozy izy dia hoy izy tamin'ny olombelona ny olombelona zany tsika olombelona no tenen'ny ato amin'ny Joba na hoe
indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena. Raha tia hanana fahendrentsika any amin'ny bokiny nisoratan'i Solomona koa ny salamo sy ny amin'ny ao amin'ny salamo koa izy miteny an'izany dia ny amin'ny ohabolana dia betsaka mihitsy miteny an'izany ny fahendrena fanazavana an'io. Fa eto Joba dia miteny mihitsy hoe dia hoy izy Andriamanitra miteny eo tamin'ny olombelona hoe indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Raha tiana fahalalantsika dia miala amin'ny ratsy, fa na inona fahalalana heverintsika fa analantsika ety amin'izao tontolo izao nefa miaina ao anatin'ny faharatsiana, miaina ao anatin'ny fahalotoana dia tsy fahalalana araka an'Andriamanitra izany. Izay zany tenentsika teo fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny natao teto dia sady miafina no mitsoka an'Andriamanitra. Teo zany lasa zatra n'le teo alohaloha zany zatra ny mihaona amin'Andriamanitra tahaka ny Adama teto dia lasa ohatran'ny hoe tsisy tahotra koa. Izay koa misy fakapanahy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fiangonana ao anatin'ny hoe fifohazana ara-panahy izay tafahoana matetika amin'Andriamanitra na fa hihaona amin'Andriamanitra fa mivangin'Andriamanitra ilay mpanompiny dia tsisy tahotra intsony koa, fa manao foana ary raha misy tenin'Andriamanitra rehefa ity tsy azo atao dia tahaka ny nataony Eva sy Adama teto na dia efa sakaran'Andriamanitra zao ary dia atao ihany satria Andriamanitra io akaiky an'Andriamanitra io mora azo io mora mamaly vavaka, fa io Andriamanitra io dia mampiasa ny fahatezerany. Fatantsika tsara ny fahatezerana, tsy vakiana ny fahatezerana azon'ny Adama sy Eva sy ny menarana, fa raha vakianao aoriana kely nio mihitsy tao aorianan'io namitahan'ny Satana azy io dia nahazo osona ny olombelona sy ny Satana zany ilay menarana noho ny tsy fanekenan'Andriamanitra, noho ny tsy fatahoran'Andriamanitra. Izay mila mitandrina isika amin'io fa Andriamanitra dia afo mandevina ary mampatahotra. Ary izy koa dia Andriamanitra misy zany hoe Andriamanitra amin'izao fotoana izao ilay hoe mamindra fo izy, satria Jesosy efa eto amintsika, Jesosy efa namindra fo tamintsika ao andron'ny fahasoavana izao. Fa Andriamanitra tsy misangisangy io, tsy misangisangy. Vakitsika sady any amin'ny Exodosy, Exodosy 7:10, vakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 20 ihany aloha. Exodosy 7:10, 20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Azafady atambatsika kely ato. Tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy tselatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra. Nisy koa feon'anjomara mafy dia mafy ka torakovitra ny olona rehetra izay teo amin'ny toby. Ary nitondra ny olona niainga avy teo amin'ny toby Mosesy mba hihaona amin'Andriamanitra. Nijanona teo ampototry ny tendrombohitra izy ireo. Ary ny tendrombohitra Sinay manontolo dia nivoatsetroka satria ny tompo nidina teo amboniny tao anaty afo. Niakatra tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ny setroka ary niororo mafy ny tendrombohitra Sinay manontolo. Niamafy hatrany ny feon'ny anjomara sady nitatatata dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly azy tao anatin'ny kotroka. Zany ny fisehoan'Andriamanitra. Rehefa tena hoe miseho amin'ny heriny izy zany nasehony tamin'ny zanak'Israely, satria ny zanak'Israely ireo nanehoan'Andriamanitra fahagagana be da be, nentiny voaka tao amin'ny tanin'ny Ezipta tao amin'ny fanandevozana, fa tsy mety mino. Ary efa miteny ary Andriamanitra, efa maheno feo dia mbola matahotra izy no maheno feo, izay aoriana kely eo na amin'ny vakiteny hafa dia miteny mihitsy ireo olona ireo hoe rehefa hiteny aminao Andriamanitra aza antsoina zay fa velao ianao rery miresaka aminy any. Mitsoka an'Andriamanitra ny olona, satria ny olona dia manao ny ataony ihany aloha. Dia izay koa no azo tenenina koa eto hoe
matetika zay mahatonga ny olona hoe aleo zay ho any amin'ny pasteur ho any amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria manao ny ataony izy manao ny fahotana fa rehefa misy ny hoe fitonanam-bavaka na tia azo fitahiana dia hoe ndana makany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa izy hamaly vavaka, izy Andriamanitra hamaly vavaka azy. Tsy Andriamanitra mamaly vavaka azy fa ianao no tokony hanolo tena amin'ny tompo. Mety hamindra fo aminao ny tompo indray mandeha fa tahaka ny zanak'Israely reto rehefa niodina matetika betsaka ny fampianarana amin'izany, niodina izy menimeniny ireo nanivatsivan'Andriamanitra kivy dia novonoan'Andriamanitra daholo, mamono mihitsy Andriamanitra ary tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra azy fa nasainy niodikodina fotsiny nandritsy ny 40 taona tao amin'ny tany Ay. Na dia misy ary ny famindrampon'Andriamanitra, betsaka ny zavatra natao fahagagan'Andriamanitra, nomeny sakafo ireo, nomeny tsy niova ny fitafiany, fa tsy nampidininy amin'ilay tany Kanana. Inona moa izany ilay tany Kanana izay omanin'ny tompo amintsika fa ilay any an-danitra. Ka tsao ny fanjakako sy ny famarinako izy dia izay ilay any an-danitra an'izay. Fanjakan'Andriamanitra dia any an-danitra any, Jesosy no miteny an'izany ka dia mila mitandrina isika fa io Andriamanitra io dia tahaka ny afo izy ao anaty afo tena mandoro. Betsaka ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany, Andriamanitra dia afo mandoro ary ny rany izay napetrany tamin'ny zanak'ondry tahaka ny nataony tamin'i Jesosy dia mandoro, manamay mihitsy koa. Ka izay mila mitandrina isika fa raha tsy matahotra an'Andriamanitra isika dia ho tonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary inona no mahatonga ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa, tsy te hihaona amin'Andriamanitra, dia noho ny fahotany, no Satana izay ao aminy, no nota izay ao aminy dia matahotra izy na ny hihaona amin'Andriamanitra ary. Fa mila matahotra an'Andriamanitra isika, fa raha tsy ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra isika dia tahaka an'ireo zanak'Israely ireo no azo antsika. Ovakitsika ny ohabolana. Ny ohabolana toko 13 ny 12 ka hatramin'ny 17 ihany koa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy eto moa izany amin'ny tenin'Andriamanitra vakiaka eto dia misy soratra mihitsy hoe torohevitra hafa koa izy. Atodio hanaiky ny fananarana ny fonao ary amin'ny tenim-pahalalana ny sofinao. Aza matahotra mananatra ny zanaka fa tsy ho faty izy tsy akory na dia kapohinao amin'ny hazo azy. Raha mamely azy amin'ny hazo ianao dia ho voavonjinao tsy ao any amin'ny fitoeran'ny maty izy. Anaka raha endry ny fonao dia ho faly tokoa ny foko. Eny ho ravoravo ato anatiko tokoa aho raha milaza izay mahitsy ny molotrao. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao fa matahora ny tompo mandritra ny andro. 5 fa mbola misy ny ho avy ka tsy ho foana ny fanantenanao. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao fa matahora ny tompo mandritra ny andro. Inona no tiany lazaina amin'izany? Betsaka mihitsy tsika zany izay mpanompon'Andriamanitra mieritreritra foana hoe tena ely izany famindrampon'Andriamanitra izany, ely izany mbola ho ela hoe ho avy Jesosy amin'izao fotoana izao dia toriana foana fa izao no andro farany efa akaiky ny tompo. Fa ny olona maro dia mbola miteny tsy hisy izany ny zavatra, na betsaka ny zavatra miseho asehon'Andriamanitra ny voninahiny amin'izao fotoana izao na ny fahatezerany dia ny olona mbola mierikerika. Fa indrindra antsika mpanompon'Andriamanitra izay miezaka ao anatin'ny fahamasina, fahamarinana, tsy mijery, tsy miaina ao anatin'ilay fanazavana teo hoe ny hitan'ny maso, ilay zavatra mampitsiriritra etỳ amin'izao tontolo izao ny fiainana hitan'ny olona izay any mpanota izy. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao, tenin'ny tompo eto, aza mialina ny mpanota. Fa inona ny tokony atao izy? Fa matahorana ny tompo, matahorana Andriamanitra. Inona ny fatahoran'Andriamanitra? Azahoana fahendrena, azahoana fahalalana, matahorana Andriamanitra mandritra ny andro. Inona ny tiana lazaina? Dia mbola velona tsika, mbola mahita tsika dia matahorana Andriamanitra fa mbola misy ny ho avy izy ka tsy ho foana ny fanantenanao. Isy ho avy ny ampitso, aoka ny ampitso izy any androany,
raha ao anatin'ny fahoriantsika ao anatin'ny fahasalamana raha pitso dia fahasoavana, fanantenana no meny tompo antsika. Misy tenin'Andriamanitra any hoe mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fivavahana, mihareta amin'ny fahoriana. Dikan'izay mila mifaly tsika anantenan'ny tompo fa izy efa miandry antsika eo amin'ny seza fiandrianana ka dia tokony tsy salasala zany tsika mpanompon'Andriamanitra. Ary araka ny teny teo aloha zany ny vakiako le teny teo aloha teo hoe aza misalasala mananatra miteny ny tenin'Andriamanitra. Ina moa zany hoe amin'ny zanaka eto ny zanaka no sahantsika miteny fa ny zanaka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny olona izay tiantsika ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony tsy salasala tsika hikapoka mafimafy ny miteny rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra. Misy olona miteny hoe masikinareo, masika ny fiteninareo na masika ny fihetsikareo rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra, fa fanamasina rehefa mampiteny dia mahitsy, mananatra, manala amin'ny fahotana, hiala amin'ilay fitsiriritana, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny tsy fahatahoran'Andriamanitra intsony. Mila matahotra an'Andriamanitra tsika, endrika anankiray zany satria i Andriamanitra io zany na dia atao hoe Andriamanitra matahotra ary Andriamanitra sari-piaro, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, dia rehefa mifanena aminy amin'ny teniny, mihaona amin'Andriamanitra ianao araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny fahitana, amin'ny nofy, amin'ny zavatra maro ny mihaona amin'Andriamanitra amin'ny olona, na mifanatrika amin'Andriamanitra tahaka ny nahitany ry Paoly, na mihaino ny tenin'Andriamanitra, dia lasa matahotra ihany koa. Eto indray zany rehefa tena mahatoky an'Andriamanitra ianao, rehefa mihaona amin'Andriamanitra ny olona, dia tahotra hafa indray ny azon'ny olona, tahotra fahendrena. Azo oharina amin'izany tsy ho vakitsika izany fa tahaka ny Gideona rehefa nisehon'ilay anjely nahitana azy. Hitany hoe nisy anjely nahitana azy dia natahotra izy, kanefa ilay anjely dia niteny taminy hoe aza matahotra. Andriamanitra zany rehefa tena mihaona aminazy ianao, rehefa tena manaiky anazy dia ilay tahotra anananao, ilay tahotra an'Andriamanitra indray zany dia mitondra fanantenana, fampanantenana hozy ny tompo, araka ilay teny teo, aza matahotra. Gideona ny anjely Gabriely koa rehefa nihaona tamin'ny Zakaria, niseho tamin'ny Zakaria, tamin'ny rain'ny Jaona mpanao batisa zany, dia niteny koa izy aza matahotra. Mampatahotra io, fantatsika tsara ny nahazo an'i Zakaria rehefa eo fa mona izy aloha nandritra ny fotoana elaela. Fa tsy natahotra izy rehefa nahazo ny tenin'ny anjely hoe aza matahotra. Na Maria ary izay nitondra an'i Jesosy Kristy, dia rehefa niteny tamin'ny anjely ny arahaba anazy dia hozy hoe aza matahotra. Be da be ny ohatra azontsika raisinao ny amin'ny Daniela koa, dia anjely tamin'ny tongo mihitsy Daniela, ny akohoka ny andohalika zany rehefa niseho tamin'ny anjely, niseho tamin'ny Andriamanitra. Ho amarana antsika azy sady amin'io resaka tahotriovako itsika avy eo ny ao amin'ny Apokalipsy toko 17, amin'ny hoe rehefa tafahoana amin'Andriamanitra dia miteny aminao izy aza matahotra, aza mierikerika foana hozy izy, izao ny Andriamanitra ao mitantana anao amin'ny tanany ankavanana. Izay zany rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao, rehefa mihaona amin'Andriamanitra ianao ka misy ao aminao anatinao ilay tahotra, matahotra an'Andriamanitra ianao tsy mitahotra an'Andriamanitra eto dia midika lasa mahana fahalalana ianao, mahana fahendrena. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika, rehefa manaiky an'Andriamanitra, rehefa mifanakaiky amin'Andriamanitra, mifanena tamin'ny tompo amin'ny teniny, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana rehetra, miezaka mandeha amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamarinana, mitady an'ilay fahendrena, mitady an'ilay fahalalana avy amin'Andriamanitra hozy izy, ny tenin'Andriamanitra teo, dia miteny amintsika izy, miteny aminao izy androany hoe aza matahotra.
Andriamanitra mamindra fo io, ary Andriamanitra tsy mitahiry hatezerana. Zay nanomezany an Jesosy Kristy. Raha mbola tsy nandray an Jesosy ianao zany, raha mbola tsy nandray an'Andriamanitra, na tao anatin'ny fahotana hatramin'izay, nandeha tamin'ny fahotana, tsisy tahotra an'Andriamanitra, ka raha tonga aminao zao teny zao hoe matahora an'Andriamanitra, miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, raisy Jesosy Kristy fa izy no nomen'Andriamanitra. Izy no nisolo vona. Raha antsika fotsiny amin'izao betsaka ny solona nataon'ny zanak'Israely amanalinaliny, amatapitrisany ny solona ny vonoana, biby ny vonoana ho solo hoe ny solom-pahotana teo anaty an'Andriamanitra tamin'ny fomba fangatahana famelan-keloka tamin'Andriamanitra teo aloha, tamin'ny zanak'Israely izay nividiany zany. Fa isika zay ny vidian'Andriamanitra koa, raha manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao, manaiky azy dia hanolotra ny tenanao tena hoe ho zanak'Andriamanitra, hiala amin'ny fahotana, dia anisan'ny mpandova koa manaraka an'ilay fitahiana nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no nisolo vona hozy izy. Izy no nandatsaka ny rany ka nanala antsika amin'ny fahotana. Dia atoloro tenanao, atoloro ny fonao an'Andriamanitra fa amindra fo aminao izy, amela heloka ary tsy mitahiry fahatezerana. Zay zany ilay tahotra an'Andriamanitra anankiray. Raha tena ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra tsika dia nomeny fahendrena izy, nomeny fahalalana. Fa rehefa tsy matahotra ny olona dia manara-po, ary inona mahatonga ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra na matahotra an'Andriamanitra koa tsy hoana amin'Andriamanitra, dia araka ny efa nazavaintsika teo fa noho ny ota, noho ny satana, noho ny fahotana ao anatiny dia mitsoaka an'Andriamanitra izy. Zay ilay tahotra anankiray tsy te hahita an'Andriamanitra. Fa raha matahotra an'Andriamanitra ianao te handroso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, dia ny famindram-po, ny famelan-keloka nomeny Tompo aminao dia zay no nanondrahany an Jesosy Kristy ho famonjena antsika, mitondra ny otantsika, mitondra ny fahotantsika, ka manasa anao raha mbola tsy nanolo tena amin'ny Tompo ianao dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Raha ao anatin'ny fahotana ianao fa mahafantatra an Jesosy, ao anatin'ny fahazarana, na efa mieritreritra hoe fa miaraka amin'Andriamanitra foana zay, fantatra io Andriamanitra io fa Andriamanitra tsara io mamindra fo, dia ataonao ihany ny fiainanao araka ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny fitsiriritana araka ilay nataony Eva teo, mahita ny maso, ny fitsiritan'ny maso, ny zavatra hita etỳ amin'izao tontolo izao, zany no arahantsika, arahanao zany. Ahozy ny Tompo teny ao amin'ny ten'Andriamanitra koa zany, miova amin'ny fanavaozana ny saina, miala amin'izao tontolo izao. Ka dia vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany, ny andiny fito amby folo. Zafady fa tia malaky ny boky. Apokalipsy toko voalohany, andiny fito amby folo, aminaran'i Jesosy. Ary raha nahita azy aho dia lavy ny ankohoka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty. Nefa izy nanendry ahy tamin'ny tanany havanana ka niteny hoe, aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Zany no tenin'Andriamanitra, tenin'ny Tompo tamin'ny Jaona rehefa niona taminy, raha namangy azy amin'ity tenin'ny Apokalipsy ity izy. Amin'ny vakiko ihany ny andininy faharoambin'ny folo, manomboka ny andininy faharoambin'ny folo, andininy fahasivy aminaran'i Jesosy. Azafady amin'izay mazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy fahasivy hoe ahoana marina io Andriamanitra raha antsika io aminaran'i Jesosy hoe, izao Jaona, raha ilahanareo sy mpiombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny fiaretana ao amin'i Jesosy,
dia atao amin'ny nosy atao hoe patimo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nandre feo mahery tao ivoako toy ny feon'ny trompetra hoe izay zavatra hitanao dia soraty ao amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho mba hizaha ilay feo ny teny tampoka, ka rehefa nitodika aho dia nahita fitoeran-jiro volamena fito ary teo amin'ny afovoan'ny fitoeran-jiro dia nisy iray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady nitondra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, tahaka ny oram-panala, ny masony dia tahaka ny lelafo, ny tongony dia tahaka ny varahina manganoano ohatra ilay mivaivay avy tao amin'ny lafaoro iny, ary ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe. Ny tana kintana fito teny an-tanany havanana izy, ny sabatra maranitra loha lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohoka teo anoloan'ny tongony tahaka ny maty, nefa izy nanendry ahy tamin'ny tanany havanana ka niteny hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Zay zany Andriamanitra lehibe io, araka ny fanazavaintsika tary am-boalohany, mahatahotra ary tsy takatry ny saina ny fahefana, ny endriny, ny voninahiny Andriamanitra masina. Andriamanitra be voninahitra io Andriamanitra rahantsika io, ka tsy tokony mahazovazy na anao tsinontsinona an'Andriamanitra, fa arakaraka ny tsy hatahorantsika an'Andriamanitra izay noho ny fahotana araka ny fahazavana teo no ahatongavan'ny fahatezerin'Andriamanitra antsika. Fa raha miverina aminy tsika ary mitodika aminy, hiala amin'ny fahotana, hanolo-tena, handray an'i Jesosy, dia tahaka an'io teny azo tamin'ny nahazo an'i Jaona io no tenin'ny Tompo hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Izy no nametraka antsika tetỳ amin'izao tontolo izao amin'ny fahaterahana, fahavelomana tahaka an'izao iainantsika izao, ary izy koa mbola hiafarahantsika dia any amin'ny fanjakany any an-danitra any, izay efa homaniny ao antsika, tenin'ny Tompo izay averiny mandrakariva izany. Ary Jaona no tena mamerina izany, mampirisika antsika hamaky ny epistôlin'i Jaona manontolo, na ny Jaona ny any amin'ny Jaona zany izay manambara ny amin'i Jesosy Kristy sy ny efa nomanany antsika ao amin'ny fanjakany, eo amin'ny voninahiny. Ka dia isaorantsika ny Tompo amin'ny teniny, engany tsy amintsika izao no atahotra an'Andriamanitra noho ny fahotana, dia hitsoaka an'Andriamanitra handeha amin'ny fahotana mandrakariva, fa atahotra an'Andriamanitra, hafantatra ny fahalalàn'Andriamanitra, ho tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra, dia ny famindrapo sy ny famelan-keloka no ho azontsika amin'izany. Saotra ny tompontsika amin'ny teniny, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ekeo ny Tompo fa araka ny fampianarana teo aloha, aza miady amin'Andriamanitra fa ekeo ary arao ny sitrapony. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen.